an'izay rehetra mandre zao tenin'Andriamanitra izao, ho aminareo any ery havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Tsy maintsy hanavaony azy Andriamanitra. Tsy maintsy hanavaony azy Andriamanitra. Zany no misongadina ny nofinainantsika anio. Atao amin'ny bokin'ny Apokalypsy toko 220, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 5. Tsy maintsy hanavaony azy Andriamanitra. Zany no fanambarana zay ambara eto manao hoe Indro avoziko ny zavatra rehetra, ary manamafy hatrany izy fa mahatoky somarina zany teny izany. Zay no mahatonga antsika miteny fa tsy maintsy hanavaony azy Andriamanitra. Lay voarin'Andriamanitra nohariny tamin'ny voalohany mantsy dia zary lasa voakasiky ny fahotan'ny olombelona, ka tsy ny olombelona fotsiny ihany no nanota sy feno faharatsiana, fa voakasika hatramin'ny tany izay nitoerany ihany koa zany, ka dia indro feno otany tany, ka mahatonga an'Andriamanitra hanavao ny azy. Hitantsika eto ohatra fa efa zary tsinotsinona intsony lay tanànan'Andriamanitra, i Jerosalema izany, toa fa lasa nifindra any amin'ny toeran-kafa ny renivohitry ny fivavahana, tsy tao Jerosalema intsony, ka dia tery ampan'Andriamanitra hanavaony azy, hamerina amin'ny laoniny, eny mihoatra no ny teo aloha aza, ny tany izay nananany, ny voary izay nohariny, dia ho avozin'Andriamanitra indray. Ao amin'io fanavozan'Andriamanitra io no ahitantsika an'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no miditra antsehatra ao amin'ilay tontolo vaovao izay no avozina. Andriamanitra mihitsy no moninao satria azy io tontolo vaovao io. Raha azontsika tsara zany dia hoe fahariana vaovao itoeran'ny voary vaovao no indro ataon'Andriamanitra. Dia hitantsika misongadina eto fa lanitra vaovao sy tany vaovao no asehon'ny faminaniana eto. Lanitra vaovao sy tany vaovao izay tena lavitra ilay fahariana teo aloha. Ambara eto fa misy fisarahana tanteraka, misy fahasamihafana tanteraka. Hoy ny andininy 4 manao hoe ho fafany ny ranomasina rehetra ka tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Fahariana vaovao, tontolon'Andriamanitra, honenan'ny olon'Andriamanitra, honenan'izay akariny ho vadiny, izay anana firaisana aminy ity tontolo-pahariana vaovao ity, izay avozin'Andriamanitra. I Jesosy Kristy lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, lay tompony teny farany amin'izany fahariana vaovao zany, no mahary antsika ho vaovao indray ao aminy, ka izay rehetra mahatsiaro fisentona sy fitarainana dia havoziny Kristy ny fiainany, tsy havoziny ivelany fotsiny ihany fa havoziny hatrany anaty ihany koa aza. Eny, mahatanteraka izay ambaran'ny soratra masina fa raravana ny tranon'ilay ety an-tany
dia manana izay voarafitra Andriamanitra izay maharitra any an-danitra izy. Zany no fahariana vaovao feno ny fanavaozan'Andriamanitra izany. Rehavako malala ao amin'ny tompo, amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tokoa dia mitaraina ny tany, mandohalika mitomany noho ny fisetrasetran'ny fahorian'ny tany samihafa. Voatsela nandalo ny rivo-doza, ny andro ratsy, ny tondra-drano, misy fotoana mandalo ny haitany noho ny amin'ny fibadibadiky ny toetrandro sy ny samihafa. Tsy voahaja intsony ny tontolo iainana, mitaraina ny tany, ary misento miaraka amin'izany ny izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Dia noho ny amin'izany indrindra no mahatonga an'Andriamanitra manambara fa tsy maintsy hiroso amin'ny fanavaozana ny tontolo izy. Tsy maintsy hanavao ny azy izy, hanavao ny voariny rahateo. Tenin'Andriamanitra entina ampaherezana izay rehetra miferinaina lava, izay rehetra kivy sy ketraka noho ny amin'ny fiainana. Tahaka ny boky ny Apokalypsy izay nentina nampaherezana ireo kristianina ninjiany amperora dominicien tamin'izany fotoana izany. Natao aza lamo ka nisy aza ny novonoana ho martyra tahaka ny apôstôly Petera, izay nomboana tamin'ny hazo fijaliana natsongoloka, misy izay notapahan-doha tahaka ny apôstôly Paoly, sy ireo kristianina marobe izay niahatra tamanaina mihitsy. Dia omena fampaherezana fa tsy maintsy hanavony azy Andriamanitra. Tsy maintsy hanavony azy Andriamanitra ka atomboka amin'ity tany izay mitaraina ity, mitohy ao amin'ny olombelona tsiraray avy mba ho ariana ho fahariana vaovao, ho ariana ho zanak'Andriamanitra, ary miafara any amin'ilay faharian'ny lanitra, ilay tany vaovao sy lanitra vaovao, dia Jerosalema vaovao, itoeran'ny voarin'Andriamanitra vaovao. Mahereza ary havako, aza mamikitra amin'ity tany mety lo, mety simba, mety ho vovoka ity, fa manantenan'Andriamanitra ilay hitondranao any amin'ny tontolo-piainana vaovao. Tsy tonony amin'izao ankehitriny izao, fa tontolo-piainana mihoatra lavitra, tsara lavitra, tontolo voavoatra no manin'Andriamanitra ao anao. Dia n'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny amin'ny teninao izay mamelona fanantenana ty anatinay. Fa raha ny amin'izao hitany masonay izao ihany, raha ny amin'izao ankehitriny izao ihany tokoa no anantenanay anao, dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra izahay. Fa soa fa efa nanomana tsara lavitra ny fiainan-danitra, ny fiainanao amin'Andriamanitra ianao. Ary dia entinay ambavaka eo anatrehanao rehetra izay mitaraina noho ny amin'ny toetry ny andro, noho ny amin'ny fiovaovan'ny tontolo iainana, noho ny amin'ny fisentona samihafa amin'ny fifikirana amin'ity tany mety lo, mety miova, tsy maharitra sy manapetra ity. Fa ao aminao Jesosy kosa no misy ny fiainana vaovao. Dia ento ao aminao Tompo ho avozinao ny fiainam-piarahamonina misy anay, ny fiainan'ny ankohonana tsiraray, ny fiainan'ny fiangonana ho avozinao, eny ny fiainam-pirenena sy izao tontolo izao mihitsy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay sy anantenanay izany mivavaka izany. Amen.